Fitaovana mifanaraka amin'ny fitandroana filaminana no nampiasaina. Tsy marina amin'ny filazana fa nampiasa fitaovana hafa mahery vaika ny mpitandro filaminana. Nanao ny fanapaharihana ireo mpianatra nandritra ny fitokonana izay nataony teny Vodivorona. Kasika mpianatra naratsa teny Vodivorona angambany dia ny zavatra azo tenenina dia fitaovana manaraka sy natokana indrindra amin'ny fitandroana filaminana no nampiasaina na amin'ny teny baiko hoe CDS Gestion Démocratique des Foules. Ireny fitaovana ireny izay no mahadiso an'ilay mpianatra rehefa miteny izy hoe arma mafaty ohatr'izany arma non létal daholo no ampiasaina rehefa manao Gestion Démocratique des Foules. Ary fitaovana raha nazava kely ny fonctionnement-ny eo amin'ny après an'ilay izy natsipy iny zany dia eo amin'ny 8 secondes aorianan'izay ny grenade lacrymogène iny izay vao misy détonation. Dia mahakasika hoe naratsa ilay mpianatra mety ny fandraisany an'ilay izy naparatra ny tanany ohatra na ny tarehany tamin'ilay zavatra. Nisy moa ny afatra avy amin'ireto mpitandro filaminana ireto ho an'ireo mpianatra. Mipetray ianareo olo-mendrika ho an'ny firenena ary manentana anareo hatrany manaraka ny lamina izay efa napetraka mahakasika ny zavatra io, ny fandorana ny tranon'olona, ny fandobana ny fananan'olona, ny famotehana ny fananan'olona. Tsy izay angamba no hoetintsika seho an'ny vahoaka fa ny fahaizanareo mitaky ny zoanareo amin'ny ara-dalàna.